tompoko lasy tompoko vavy miarabantsika rehetra amin'izao zoma alina izao atao anatin'ny fandarana mikolo hevitra ora iray mahery indray no iarahantsika tahaka ny mahazatra iresaka ny tontolo ny fiarikarena isika atao anatin'ny fandarana amin'ity anio ity ny sehatry ny asatanana voalohany no iresana izany atao anatin'ny fandarana ny ezahana nanasana vahiny izany ny fantanina maro samihafa izay avy amintsika olo-pirenena mipetraka manodidina an'ity tontolo ny asatanana ity dia ny hoe manao ahoana ny tontolo ny asatanana malagasy ny fahasalamana zany asatanana malagasy izany amin'izao fotoana izao inona ny olana sedrain'izy ireo no tsy dia hita misongadina loatra izany hoe mpanao asatanana mpandraharaha amin'ny asatanana izany amin'ny ankapobeny inona no mety ho vahaolana ary inona indrindraindrindra ny tanjona ilaina apetraka amin'izao vanim-potoana izao mba ahafahana manome lanja amin'izany hoe asatanana izany izay fantatra fa mampiasa olona hatrany amin'ny roa tapitrisa eto Madagasikara raha ny antotanisa farany manambahiny ary isika amin'ity ariva ity efatra mianadamianaka ny vahintsika voalohany amin'izany avy ato amin'ny ankavanako ato Andriamatora Zafy mahatratra Emile zokolona indrindra amin'ireo mpiantsehatra eo amin'ny mpanao asatanana malagasy eto Madagasikara ny Vansanika miarabanao tompoko tonga sao anatin'ny fandarana dia miarabanao koa misihenikasa dia miaraba ny mpanaraka n'ity fandarana ity indrindra ny mpanao asatanana manerana ny nosy ny vahintsika manaraka raha zakarovony lala solotena n'ireo mpikirakira ny lamba amin'izay tontolo ny asatanana izay na ny textile izany atonga sao ato anatin'ny fandarana tompoko sotranareo tokony raikitsy ny fandarana ny loto hoe indrindra raha ianao henikatsa mampiasananay amin'izao arivo zao vahintsika manaraka Andriambavilanitra renim-pianakaviana andro ny Andriatsilavo solotena ihany koa avy amin'ny ireo mpikirakira ny fibra végétale na ny sirantsiran-java-maniry tonga sao ato anatin'ny fandarana miarabanao tompoko ary miarahaba ny mpiaino isa-tokantrano manaraka izao fandarana izao vahintsika fahaefatra farany avy atsy amin'ny ankavia koatsy raha fanomezantsoa Olivier filohan'ny ny syndicat S3MA tonga sao anatin'ny fandarana tompoko eny tompoko misaotra besaka anareo cultivé indrindra ny tompony ndraiky ny fandahara sy ireo technicienne izay mandray feo isika zao ary ny vahoaka malagasy izay mieny ny fandaharana asika ny momba ny asatanana androany fa dia amabasy amelabelatra ny sarasara sy ny amahasika ihany koa le olana zay tokony sedrany mpanao asatanana misaotra tompoko ny asatanana malagasy raha vao miresaka asatanana isika dia avy hatrany dia mbia ao an-tsaina ireo vokatra malagasy mampiavaka any Madagasikara fa indrindraindrindra ihany koa ny fahaiza manao maro samihafa ao anatin'izany ny asatanana malagasy izay matetika tsy fantatry ny olo-pirenena ny hoe inona ireo zava-mitranga tsy zava-misy ao anatin'izany rehetra izany ezaka izay nanatona ireo toerana fivarotana asatanana maro samihafa teto Andrenivohitra nanontany ny hevitra izy ireo mahakasika an'io raha ny fahitany azy inona no olona ary inona tokony atao manoloana indrindra ny zay zava-misy amin'ny tontolo ny asatanana malagasy izay dahoary rahantsika ny hevitra izy ireo endriky ny tanàna aloha ny kara vaovao manana vaizana farafaratsy jeriny lafiny rehetrarehetra izy zay zany tsy fournisseur dia ny entanay zany le manondrana entana manko zany efa tena ohatra ny hoe grossiste fa raha mbola entana nanoko zao tsy afaka manondrana tokony zany ohatra ny hoe eo amin'le fond de départ zany mila manana vola bebe ianao dia mampanao amin'le fournisseur dia afaka manondrana ny tena olana tsy afanay manondrana entana ny ivelany zany dia eo amin'le lafin'ny vola tsy manana vola hoentina miasa zany zay ny tena tsy afanay manondrana entana ny ivelany fa raha misy mba olona afaka hoe mamatsy vola zany na zany dia hita ihany zay hevitra afahana mba hoe manondrana entana ny ivelany amezaka manao zay kely vita arakaraka ny fodonan'le vola miditra amin'ny alalan'le asa nefa koa ny akora misonitra andreo manalina dia tena tsy afaka tena mivelatra be zany zay aloha hatreto fa mezaka mitady karazana tsy hatramin'izao aloha zany hatramin'ny andehanako nivoaka nitondra n'ity tsy mbola nisy concurrent hitanay miaraka aminay fa sahala amin'ny hoe zay rery no hatramin'izao no hitako manao anazy dia mampiasa matière première eto amintsika dia nefa ny matière eto amintsika zao miakatra be daholo ny vidin-javatra rehetrarehetra mihitsiny dia ohatrany hoe zara raha misy tombony zany sisa ny produit amidinay dia io zany ohatrany hoe
mampijalijaly kely an'le tsenanay zany a dia tsy afaka mamadipatika volo zay fa raha ohatra hoe mandeha ny tsenanay zany a dia afaka manondrana entana any ivelany zay. Sy aty ary ny vazaha mandeha aty tsy mividiky io, tsy hita hoe inona ny vahaolana. Ny vahaolana zany hoe miakina amin'ny mpanohana sy ny karazany hoe mila resaka publicité zany any ivelany rehetrarehetra. Hevitry ny olo-pirenena vitsivitsy reny nangononay teo reny a tokana ny fanontanianay napetraka tany ary zay ihany koa tena mahaliana satria raha vao miresaka hoe asa tanana dia ny tsena avy hatrany mbe ao an-tsaina. Raha tsena nefa ny fantatra fa isan'ny liana amin'ny tsena ny mpizahatany na ireo mpivezivezy tonga eto amintsika. Fanontaniana napetraka amin'Andriamatora Zafy mahatratra email angambany amin'ny mahazoky olona anao ihany koa na sehatry ny asa tanana izay a inona ny tena hoe zavatra mitranga zany mahatonga ny hoe tsy dia misy loatra ny fiantraikany fanondrana na asa tanana ny ivelany amin'ny asa tanana eto an-toerana satria fantatra ihany fa misy ihany manondrana ny vokatry ny asa tanana. Misaotra anao nametraka ny fanontaniana hoe iny ny mahatonga tsy dia ahalalana zany loatra. Voalohany indrindra moa ny araky ny zavatra nilazan'ny olona teo a dia le mpanao asa tanana tsisy vatany manondrana azy any a fa le iny moa le mpanelanelana. Dia faharoan'izay koa eo amin'ny resaky ny kalitaony ny zavatra taony hoe mba tsika manko malaza amin'ny resaka échantillon io hoe rehefa atao eto le izy a dia tsara, rehefa atao eto le izy a dia ratsy. Dia tsy mampahalaza azy ndraiky io a dia tsy ahalalany olona azy dia ny hoe isika ihany no mahatonga izay a tsy afaka amin'izay ny fitondram-panjakana fa misy andraikitry ny fitondram-panjakana io. Izany hoe tokony isy zany a toerana ahalalany ny fanjakana mihitsy any manao publicité any zavatra atao ohatra hoe tokony isy zany hoe toerana anankiray a ahafahan'ny mpanao asa tanana mametraka ny zavatra ohatra karazany hoe vitrine zany apetraka eo ny karazany inona moa ny asa tanana vitan'ny mpanao asa tanana dia iny no alefan'ny ministera alefa atao publicité ary zay rehefa nanao hoe tokony isy le hoe site web anaovana vente en ligne zany a ahalalany any ivelany hoe zao daholo ny zavatra misy zao ny zavatra misy ary ny mpanao asany inona moa ny vahiny a tsy mandeha makaty toerana fa ireo mpanelanelana ireo no mandeha makany satria zay hoentin'ireo mpanelanelana makany Maurice makany La Réunion ary ihany ny betsaka fa tsy mandeha makany amin'ny tany vaventy ireo. Zay zany a isan'ny olana anankiray tsy ahalalany olona azy. Zay le izy zany. Ny hoe mpanao asa tanana, ny hoe mpanelanelana, Andriamatoa filohan'ny syndicat mpanao asa tanana eto Madagasikara, inona amin'ny tena olana? Raha izay no azontsika ilazana azy a tsy ahafahan'le hoe asa tanana tena mivelatra araka ny tokony izy. Ny olana zany tena goavana zany tsy ahafahan'ny mpanao asa tanana mivelatra dia isiany zay mpanelanelana zay. Fa maninona misy mpanelanelana? Misy mpanelanelana eto toerana, misy mpanelanelana any ivelany. Raha ny eto toerana zao dia raha misy ny fivarotana, raha misy ny fivarotra zany a ohatra fotsiny zany a eo amin'ny senama. Eo zao ny senama zany dia visy ny mpanao asa tanana, tena mpanao asa tanana fa mpivarotra asa tanana no tena mivarotra eo. Misy koa ny mandeha ivelany na mivadin'ireo ministra ireo fotsiny zao a manelanelana mandeha makany ivelany. Tsika zany ny asan'ny mpanao asa tanana zany no hoentin'ireo olona reo sy voatery vadina ministra ihany fa misy koa vadina olona ambony reo zany reo asa tanana reo zany no hoentiny. Dika zany zany reo zany lasa mahazo an'le tombony fa tsy le mpanao asa tanana mivelatra. Tena hoe tena mpanao asa tanana mahazo an'le tombosoa. Koa ny zany izay zany tena olan'le mpanao asa tanana. Zay olana zay mpanao asa tanana zay zany mila velarina zavatra zay hoe hatraiza no tokony anatanterana ary ialana amin'izay amin'izao fotoana zao. Ialana zay ary zay zany tena tediavanay indrindra zahay syndicat hoe ahoana ny ialana amin'izay zavatra zay mba hiarovana ireo mpanao asa tanana reo. Fiarovana mpanao asa tanana raha Zakarovonilala ianao solo tena mikirakira ny lamba ao anatin'izay inona fiantraikan'le hoe fisian'ny mpanelanelana araka nambaran'ny filohan'ny syndicat teo any aminareo dia inona ny mety hoe tokony atao zany amin'izao fotoana zao manoloana amin'izay? Fisian'ny mpanelanelana dia mitarika fahantrana ho an'le tena mpanao asa tanana satria tsy afa mivelatra izy. Azavaiko kely le izy. Le mpanelanelana zany no mahazo tombotsy kokoa amin'le vokatry le asa tanana fa tsy le tena mpanao asa tanana. Azavaiko ihany le izy.
raha ohatra ampitosika ny mpanao asa tanana araka le reportage nyjerentsika teo zany mila financement mpanao asa tanana mba hahafahany voatra kokoa nefa ny tsisy zay na avy amin'ny fanjakana na mivamina secteur atsaiko mpamatsy vola na ohatr' zany après zay hita hoe marary ny asa tanana marary ahoana moa ny asa tanana satria mahatsiaro kambody zany mpanao asa tanana ohatra ny adinidininy tsy tena hoe ministera fa aloha ataoko fotsy hoe fitondrana zany lasa ohatra ny saron'le olom-baventy mpanondrana ny mpanao asa tanana dia lasa tsy fantatra hoe avaizy tony nefa ny misy fototra ny ingiany reny zavatra reny. Ny olana eo amin'izay resaka asa tanana zay ve iraisan'ny mpanao asa tanana rehetra toy ny mpikirakirany lamba ny hazo sy ny sisa sa manahoana ny siratsiran'ny zava-maniry na ny resaka fibre végétale no tena betsaka mpikirakira amin'ny asa tanana eto amintsika raha mahatonga ny andriantsirafo. Eny tompoko ny mpanao asa tanana mpikirakirany zava-maniry ny tena hoe betsaka aloha zany nefa dia ny olana ny mpanao asa tanana itovizana daholo mihitsy eo amin'ny resaka eo amin'ny akora fotsiny zao ohatra eo amin'ny akora zao dia efa tsy hahafahan'ny mpanao asa tanana tena mivelatra satria zany ny akora fototra mihitsy no tonga dia efa ahondrany mpanambola le mpanelanelana ihany io zany ahondra mivantana ny ivelana dia le efa le ambokambony le akora sisa no ampiasain'ny mpanao asa tanana malagasy zay anankiray akoatran'izay koa araka le efa voalazany teo any hoe tsy ampy vola ny mpanao asa tanana ny vidin'ny akora ampiasaina eto sady mba araka ny efa ratsy no mbola lafo dia nefa le mpanao asa tanana zany zay vola azo niny zay akora azo niny volana iny ihany no ahodiny dia sady hohaniny iny no anaovany an'le entan'olona iny dia tsy mahagaga raha hoe mantra mpanao asa tanana malagasy tsy mahatsangana na dia trano ray akory raha mpanao asa tanana malagasy. Misy ifandraisany ve zay amin'le hoe ny asa tanana malagasy matetika sady lafo no tsy dia tsara tsy afaka mifaninana amintsena iraisam-pirenena andreo lafo tokoa ny asa tanana malagasy satria naninona no lafo moa ny asa tanana gasy be loatra zany misy zavatra afarana anaovana iny asa tanana ohatra zany amin'ny resaka ohatra isika zany amin'ny resaka bois isika zany tsy maintsy manafatra machine ohatra amin'ny resaka lamba isika misy zavatra tsy misy afarana any dia iny indray nefa zany tsy misy hoahondrana dia zany lasa lafo satria amin'le taxe alain'ny fanjakana amin'le zavatra afarana iny dia tsy misy lafo satria iny indray no ho alefa averina rehefa avy eo amidy dia lasa misy lafo zay zany mahatonga an'le asa tanana gasy indrindra teo mbola sika zao tena hita hoe tena ambany dia ambany ny sandam-bola sikany dia vao maika koa zany lafo ny zavatra kalitao an'le asa tanana malagasy manoloana ny kalitao zany manoloana ny zavatra rehetra raha tasika ny ohatra zany hoe miala sika amin'le manongona firenena hoe ohatra ka firenena vita sasany tena hitanao tsara fa tena lasa eo amin'ny endrika fotsiny hitanao fa ny asika gasy ny matetika dia zavatra zao afaran'jareo any an-dafy ny asikana lasa misy etikety an'jareo any an-dafy ny entasikany ary zay no nanaovana anso avy tamina ministera indray mandeha hoe mba maninona tokoa moa raha mba azerevanareo reo ny entana mivoaka eto dia lasa ny etiketina firenena hafa ohatra ny hoe Mauritiana ny Mayotte lasa asa tanana gasy lasa misy etikety dika zany lasa any izy no maka an'le entana fa sy eto Madagasikara indray zay zany mahatonga le mahafaty sy mahalafo ny entana eto Madagasikara. Ohatra manitikitika ihany aty an-tany ny mahatratra mila mahazoky olona anao fa ngamo hatramin'izay efa hatramin'izay ve zany zavatra zany maninona no mbola mitoetra zany olana zany hatramin'izao efa firy-taona ihany zany nazahoana fahaleovan-tena. Asika moa za zao miteny an'le hoe lafo ny asa tanana gasy nefa ratsy lafo ny asa tanana araky ny mahasa tanana azy ary raha ny asika ara mora zao no mahamora azy ny mpanao asa tanana dia tsy mahay manao vina hoe mikazikazy ny zavany masokarenany fa ny zavatra ataony fotsiny dia hoe ohatra zany zao manao hoarina za ny atao kosa dia hoe 500 ny vidiny tiarony ity dia akako 200 izy zany na 300 fa le fotoana laniny tsy voakalkuleny eo mihitsy nefa ny an'io le rehefa manao zavatra hoe adiny firy nanaovako an'io firy minitra voatrindritrakiny minitra zany no karamako nanao an'io zavatra io ary ny mpanao asa tanana tsy mieritreritra hoe mikarama fa ny azy dia le vidin'le akora nampiasainy fotsiny no ataonao dia hoe zay ny vidiny ka raha ny asa tanana gasy tsy lafo zany fa mora
tsy mora adray tsy lafo fa mora mihitsy ny asa tanana gasy satria ina moa sy mikazy a afa-tsy nividin'ny akory izy fa ny fotoana laniny teo tsy kaziny mihitsy karaha zay ohatra zay averikely fanontaniko maninona no olana mbola sedrainy mpanao asa tanana malagasy am'izao fotoana zao fa maninona tsy tafavoaka ny olana tsy sedrany am'izay de zao a tsy misy ny formation tsy misy ny fampifanana an'le mpanao asa tanana ho zao ny zavatra tokony atao zao rehefa manao nytidy zao ny zavatra tokony atao zao ny zavatra tokony atao ary na misy ary le fampifanana ny mpanao asa tanana matetiky ny fampifanana de saika fampifanana akademika fa tokony ko zany pratika atao an'le izy faharoa le mpanao asa tanana koa tsy mahafoy fotoana hanaovana fifahana satria raha vao tsy miasa izy a dia raha vao tsy miasa izy a de tsy mihinana zany zay ny olana angeza be sedrainy zay hoe zay fotoana hoe ahoana le fomba ahafahany manaraka zay fampifanana zay hampivoarana nina moa ny zavatra taony satria ny resaka kalitao a ohatra fotiny hoe ahoana ny resaka ny kalitao a ahoana ny resaka fanatarahana komandy a ahoana ny fimpitoana ilany io zany rehetrarehetra zany tsy anatin'ny ina moa fa rehefa anao an'li zany raha tianao de tokony ataony ministera mihitsy many hoe manao formation mikasika ny démarche qualité sy ny normalisation zay zavatra tokony ataony zany fa zay zavatra tsy nisy a ary ny mampalahelo de zao isika tsy afaka manofana raha tsy misy vahiny raha tsy mahanabahira de fao fa atao inona fotsiny le ministera tokony atao anatin'ny teti-bolam-panjakany zany zavatra zany zao manana ny ministera an'ina moa ny asa tanana de mety misy ny formation misy ny lalam-batriny zay rehetrarehetra zay a tokony atao anatin'ny budget ny ministera ny artisanat daholo de ny eritreritray zany zao de tokony hanofana tokony isy formation de formateur zany ao anatin'io ministera io fa sy andrina moa partenaire valvely hoe prospérer ohatra zany zay vo afaka hanao zavatra tokony atao dikan'izay de hoe atao ampanjavatra ny mpanao sa fa tokony atao anatin'ny budget mpanjakana mihitsy zay resaka formation zay mba tena hampivoatra azy zakarafonina eo am'le resaka olana ny tena vaingana am'le izy zany raha ohatra hoe amin'le textile ohatra ny ravin-damba zany ohatra le tena fampiasanao zany a monopolisena société anankiray de raha vao miakatra ny sandam-bola de miakatra ny vidin'le lamba azonao zany enao tsy afaka tonga de azakazaka anangona entana melon'ny fotoana alohan'ny fisondrotana satria tsy ampy vola de enao tratran'le fahatereny ianao zany de tsy afaka mandroso mihitsy zay zao ny olan'le mpanao asa tanana ihany koa amin'ny lafiny ray fa raha miresaka asa tanana moa hoe mikirakira lamba inona daholo le karazana vokatra mipotra avy eo ohatra lamba be de be ao anatin'ny broderie ao anatin'ny t-shirt ao anatin'ny lamba ohatrany hoe akanjo smoke reny habillement raha vao lamba zany de voray ao daholo ny olana araka nambarinareo teo tsy afa-po ve zany tsy mahafa-po ve zany ny ezaka natao teto ohatra am'izay amy resaka fitondram-panjakana raha mato andriniandresalafo raha mifahatsapako azy aloha hatra am'izay hoe fotoana ampolo taona marina anaovako asa tanana zay a tsy mbola hitako nge zay ezaka tena hoe nataoka hoe nivantana taminay tena mpanao asa tanana ny fahatsapako azy zany a ohatrany hoe ampikambon-javatra ny fanaovana asa tanana eto amitsika mahatonga nay tena hoe everiny mpanao everindreo mpitondra fitondran'ireo fa hoe ambikambon-javatra ngamba fanaovana asa tanana ny olona rehefa very asa ny olona any fanaovana asa tanana izy no mifatratra ny olona tsy nandi fianarana moa de voalaza fa de efa hoe ataony tsy lasa tamin'ny fianarana de manao asa tanana de am'izao fotoana zao nefa ny zay zany anisan'ny mahatonga le hoe nahoana moa ny maro anisa mpanao asa tanana eto zany tena maro anisa mihitsy izy satria zany a raha hitena hoe filandra tsy mahita ve zany ny fanaovana asa tanana tohatra no disoky any zay zavatra satria tena hoe rehefa ifitoranao ifanaovanao asa tanana io a tena mahavelona olona maro mihitsy io fa zay le lazaiko teo hoe tsy afaky ny asa irery zany ny fanaovana asa tanana eto amintsika fa ohatran'ireo ohatra hoe fambolena fiompiana tsy maintsy misy fanjakana eo zany miaro anazy a
manosika anazy isonitra satria amin'ny alala fanaovana asa tanana nge no ahatarafa ny eran'izao tontolo zao hoe io Madagasikara zao ny tena ao anatin'io asa tanana io no ahafantarana hoe zao ny tena kolontsaina ny malagasy avoakan'io la fanaovana asa tanana hita zany amin'ny sary sikotra raha tsy teny afa tsy izay fotsiny ahako. Ao anatin'le izy tia antany hoe ny mipetraka ve zany hoe mpanao asa tanana maty anina sy mpanao asa tanana tsy maty anina misy manara-dalàna ve le sehatra sa tsy manara-dalàna nanahitra an'aly hoe mifantratrany daholo zay tsy anasa rehetra ahoana ny anavanareo niveau syndicat zay zavatra alohan'ny idirako am'izay aloha ny tena olana ane de ty tena olana ny olona miasa ao ministera ny asa tanana de voalohany indrindra aloha zany tsy mahafantatra akory ny atao hoe ina marina moa natao hoe asa tanana lasa ohatrany hoe andrakandrana le zavatra atao ahoana moa tsy ilazako hoe andrakandrana ny olona miasa ministera zany tsy manontany vantagna ny olona hoe manahoana tokoa ma zany asa tanana zany eto Madagasikara satria fahafantarana andrazy zany hoe de hoe amboka amin'ny zavatra kanefa ny asa tanana raha ohatra ka tena nitarafina isika zany mahafantatra tsara fa mampidi-bola ho an'ny fanjakana izy io ny asa tanana nefa sy raha rahin'ny fanjakana raha hamorinasa zao ny fanjakana hamorinasa indrindra misy ka zao hoe vao nivoaka krizy hamorinasa ny fanjakana raha ny asa tanana fosiny ny tohanan'ny fanjakana vetivety tafavoaka ny fanjakana satria nahoana ny very asa mivarina amin'ny fanao asa tanana ny tsy manana asa manao ara atao mpanao asa tanana izahay velona sy mifotra mpanao asa tanana zany de lasa repotra izahay satria mivarina aminay avy daholo ny zavatra rehetra zay rehefa sara ny atao amin'ny zone France makaizy izy rehefa avy eo atao aminay mpanao asa tanana avokoa no ataony lasa miverina manao smok manao ny siny karazany zay toto zay mpanao asa tanana rehetra zany varina avokoa zay very asa rehetrarehetra de am'izay zavatra hoe idirako am'izay le tena teo hoe mikasika ny hoe ny asa tanana teo no matianina sy matianina ny matianina sy matianina mako eo mako zany no idiran'ny problème anay amin'ny resaka amin'ny zay le fitatanana ministère araka ny voalaza teo satria ilazaina hoe tsy matianina le olona ahoana ny ilazana anazy hoe sy matianina satria manao vadinasa satria zay mako voalaza ao anatin'ny lalàna mifehy ny asa tanana hoe na ny olona mpanao vadinasa de ekena ho mpanao asa tanana zany nefa zany tsy ekena mpanao syndicat zay zavatra zay ahoana moa ny olona manao vadinasa kola tsy mivelona amin'iko atanao iasa ao zay zany de sy matianina zay fa ny olona matianina kosa izay mivelona sy mifototra amin'ny zavatra io dia azo lazaina hoe matianina ka na atasakany hoe na sy nianatra teny amin'ny université aza izy na sy nianatra tany amin'ny école fanofanana mpanao asa tanana zay izy dia rehefa afatany hoe afaka tokony ho folo taona ohatra manao ny asa tanana afaka azo omenana zany atao hoe iny amte azo omenany dia karatry mahampanao asa tanana izy de ohatrany hoe ohatrany to zany le karatry mahampanao asa tanana zany zay zany tokony omenany zay zavatra zay fa ny zavatra manahira anazy zany dia eo le mpanavadinasa sy ny tena fototra sy manao gandrakandrana zay zany mampisana hoe matianina sy sy matianina raha olona mivelona amin'io zany de razadrazana hoe matianina izy nareo amin'ny ny textile tsy nareo ao aminareo ve zany be lehibe hoe ka fantatro misy tanao miteraka olana be zany zay le hoe lasa mifatratra ty amin'ny asa tanana daholy le olona very asa sarotra mantsy no anampiana an'le hoe tsy matianina akory le olona fa manaonao an'iny mahatonga an'iny azavaiko aloha mahatonga an'iny cadre anampiny ministère azy ny cadre tokony anampiny ministère anazy tokony jereny manokana mihitsy aloha hoe avahana zany tokony verina mihitsy hoe avahana mihitsy hoe ireto ny mpanao asa tanana ireto le mpanelanelana ireto zany le mpitsetitra ny reto satria manambola kokoa reto de manangona ny entany reto izy de izy misoratena ho toy voatango olo mpanao asa tanana any le problema zany de takona tanteraka le mpanao asa tanana izy zany mizesta hoe zay ny nanao antya izy mahita ny lalam-barotra satria ampiserasera izy ampivola de takona tanteraka le mpanao asa tanana eo ny problema de hoe tokony misy ezaka ataon'ny fanjakana tokony misy hetsika ataon'ny fanjakana anampiana sy anasongadinana ny mpanao asa tanana raha izy koa hatreto matsiny vo nandeha tamin'ny mass media tamin'ny herinandro iny fa misy hetsika karakaraina tamatavy fampiratiana asa tanana
hoe misy mpanao asa tanana eo amin'ny 50 ao ampion'ny prospéré amin'ny mpandrara dia ny tena problema zany de zao ministeran'ny indostrie sy mivarotra no partenarian'ny prospéré apranty an'ireo mpanao asa tananareo dia nakaiza zany le ministera amin'ny asa tanana tsy hita tableau le izy fa lasa ministera hafa mindraikitra le izy nefany reo asa tananareo tsy asa tananareo atsao le artisan azonao le izy de lasa voadingana le mpanao asa tanana satria zao lasa ataon'olona business le izy ny tiako tenenina zany de zao marary le asa tanana fa tokony hojerevana aingany zay zany ny tena tiako tenenina business hita maso ohatr'izay koa ve ny fibre végétal Ramatoa Andry Nendrejolava marina zany aloha raha ny fahitako azy satria zao raha eo amin'ny fibre végétal fotsiny zao ohatra midina ny ireo le mpanondra ny entana anaovy entana ohatra zao sy ohatra zao sy ohatra zao sy ohatra zao zay de ireo olona ireo no mametra ny vidiny entana satria be dia be zany ny mpanao fibre végétal eo de raha vao tsy zao mifindry ary zay de ireo zany no mifehy zany hoe ireo olona ireo no maninty izy teo no mametra le vidiny entana de hoe fanahoana moa no izahay tena mpanao asa tanana mpamokatra no tsy afaka ifehy vidiny entanay za manokana zao de efa miezaka mihitsy zany miteny amin'izay mpanelanelana zany no tonga mividiny asa tanana toy izay hoe ny mpanao asa tanana tena mpanao asa tanana no tena mifofotra miasa manao an'io asa tanana io arakaraka ny mahabetsaka ny isa komandinareo amin'ireo mpanao asa tanana ireo io no vao maika mahabe koa ny fotoana sy ny andro sy ny ora iasan'ireo olona ireo de le olona ve zany hiasa maimaimpona miaritory mifo maraina tsy misy andro fety fa de miasa andro amanalina de ny mpanelanelana foana ny mahazo tombontsoa amin'le izy de io zany tena mampangetaentanay mpanao asa tanana mihitsy hoe andao inona no atao zany mitaraina mihitsy zany zahay fa tena hoe reo mpanelanelana ireo zany no tena mbola voky foana aloha hatramin'izao amin'ny resaka asa tanana nefa reo vitsy no tena mpanao asa tanana vitsy reo tena vitsy ohatrany nanaitranao hoe saika vadina olona ambony le mpanelanelana Andriamatoa zany no zavatra hita hatramin'izay zany zavatra efa hita hatramin'izay zany raha vao hanao business fotsiny zareo de tsy maintsy ny vadin'ireo mpitondra reo ihany no mandeha ambony no mitondra ny entany mpanao asa tanana makany ivelany mamonjy foara fa indrindraindrindra koa zany tsy mahafehy ny asany koa zany ny ao ministera ahoana moa ilazako fa tsy mahafehy ny asany satria sady manao business izy no manao ny asany mampiasa mpanjakana azy izy eo no manahirana anay mako amin'ny ministera hatramin'izay ka hatramintsika miteny zao asa ngamba le voiresahsika zao ngamba no mba hampiovany zareo satria efa ela no tehitenana anay mafy sy tehitenana anay amin'ny zavatra tako hoe mba ho foreniny malagasy iray manontolo ny taraigna ny mpanao asa tanana ny ministera zany tsy mahafehy satria mivadibadika na ny mpiasa ao ministera ne mivadibadika anika sy voafehiny ny zavatra tokony ataony manaraka ny zavatra zay lasa ny mpiasan'ny ministera indray zany lasa manao business raha misy foire international zao tokony andeha ny mpanao asa tanana andefa mpanao asa tanana zany izy raha misy entany mpanao asa tanana mandeha hany de zary raha misy 10 kilo na 20 kilo de any ministera ny sisa raha misy olo tena mpanao asa tanana koa mandeha zany dia avy any ambadika agny no alefa ary zany ma de fa impisindra mandeha zany teny zany ho piasa mpanao asa tanana any amin'ny miasa mivarotra amin'ny firenena ambadika any ohatra ny larinao le olona no mandeha any amin'ny toerana anaovana ny fampiratiana mananina ny eto toerana sy alefa nefa de vola mpanjakana zao nefa no andefasana azy lazaina fa hoe miantena le mpanao asa tanana nefa sy miantena le mpanao asa tanana fa le olona rembadika reny no alefany na le olona manambola rembadika reny no alefa maninona sy jerevany ny eto toerana izay ne mahampanao asa tanana eto Madagasikara maninona moa sy ny eto toerana no velarina kokoa ary zay nanaovako hoe na ny ministera ny zao tsy mahafehy ny asa tokony ataony raha tokony raha ohatra ka tianao asa tanana ministera de miala amin'le asany izy de miaraka aminay mpanao asa tanana ato raisinay somatsara izy ohatra ka zay tadiabo hoe Andriamatoa Zokiolona fa namafisako an'izay rehefa zay le mahatonga ana hoe tokony hanana site web ny ministera ny asa tanana anaovana le vanty alina fa zavatra misy hatramin'izay hoe any amin'ny commerce no alefan'le olona le de any misy ny anna rehetrarehetra rehetra
dia ny any no mahitany hoe ty commande ny asa tany zao le mpiasanyle any am'le commerce ny miazakazaka mandeha makany amy koa mividy entana de izy no mitondra an'io any fa tsy misy fantatry ny mpanao asa tanana zany le mpanao asa tanana zany a fitaovana fotsiny zay ny zavatra misy hatram'izay ka hatram'izao fitaovana fotsiny ny mpanao asa tanana fa tsy misy tombontsoa ho an'ireo olona reo fa raha ohatra ka manana vantaline ny ministera manana site web de hoe alefesy daholo ny ina mo ny échantillonnareo mpanao asa tanana ny vokarinareo de rehefa misy le ina mo le commande avy any de tia ministère ny artisanal le olona manao hoe ty entany ty ilainay falazao ny tompony ty zavatra misy kio nefa de ny zavatra misy kio hatram'izay de zao raha zany mahany échantillon alefany iny anahitana lalam-barotra tsy mandeha makaty amiko iny fa le olona ndray no mitrandraka azy any zany zay le petraky lizy za zao de lazako aminao tamy CAO teo tany Agadogo nampitondra échantillonné tana zao fito io ny roa no azoko ny vidiny fa le dimy ambony sy tahony nakay zahatraiza tsy misy compte rendu ny hitanao ngeka ohatra zao tsy misy ohatra zao za mbe fa nangataka ihany tamin'ny tompony andraikitra tao anatin'le direction hoe sao de mba tokony hanaovana havory le olona nandefan'ireo tanyreo mba hanaovana compte rendu hoe zao ny fandeha ny entana tao ny andrana nahazo an'ity commande ty ny andrana sa ve automatiquement hoe zay tsy maintsy ny entan'ny olona nandeha tany nahazo ana commande satria nahatonga zany ny anakony hoe ny entana tsy hita ny vola tsy voaray de nakay zany zay le problème ianao zao miresaka an'izany fa hoe aiza ho aiza ireo mpanao asa tanana any ambany ravikazo any zany manoloana an'izany reo mantsy na misy vente en ligne nareo tsy anana ordinateur mihitsy izy inona ny politika tokony apetraka le petraky le zany de zao voalohany indrindra aloha le mpanao asa tanana ambanivohitra ny azy efa nataony ny any tsy mieritreritra zany hanao exportation zany fa ny azy ozy zao hoe manao an'ity de hoe ty ataoko hoe ty hividianako kafe ty hividianako savony ty hividianako ohatra zao fa ny zavatra tsy ampy de zao sy misy ny sensibilisation sy ny conscientisation zay andraikitry ny ministère mampina hoe zao ny valeran'io asa tahana ataonareo de ataovo le izy tsy misy zay fa de zao mandeha fotsiny am'izao le izy ka ny olona raha sy etrany hoe ohatra fotsiny zao ny mpamboly an'ireo akora reo fampiakina ny mpanao asa tahana sy ny mpamboly akora doran'ny olona ny bozaka nefa zavatra ilaina misy manao an'ireny harim-bozaka reny anjarany any hoe aza dorana io sady irovana tontolo ainana koa fa zao ny vokasoa azo nataonareo arovo ny zavatra anao na amboleo le isa fidiram-bola ho anareo le izy ka rehefa mahalala an'izay le olona de miezaka ahalala an'izay hoe an'izay de tokony ametraka araky ny ataoko hoe ohatra zao any tomasina misy mpanao asa tanana any tokony isy hoe toerana anankiray amiatrahana ny ina moa ny échantillon ny salle d'exposition zany zavatra vitandreo mpanao asa tananareo alalany an'izy hoe raha nasirana nanao an'ity raha nasirana nanao an'ity raha nasirana nanao an'ity fa zay tsy misy ohatra fotsiny zao Senama misy trano ngeza be ngeo Senama io lasa centre d'affaires Senama fa tsy centre national de l'artisanat tsony satria ina mo mpianatra anao resaka bankinao de aiza ny maha ina mo ny maha centre national zavatra tokony ampiasaina ho an'ny mpanao asa tany de tokony isy ohatra zay misy ny CRAM any faritra ny ambanivohitra any ahafahana manao an'izay fa tsy misy zay reo aza rodana fotsiny zay le petraky lizy ka zay zany manao hoe io le resaka Senama io zavatra tokony ho andraikitry ny fitondram-panjakana manao an'io io zany tsy tokony Senama no hiatoka ny vola hanaovana an'io fa manjary lasa mivoana zavatra hafa ndray le tanjona anaovana azy manjary resaka affaire le izy fa tsy resaka artisanat ny mpiasa ao zany tokony fanjakana anao andao ny karama de apetraka ho an'ny artisanat ampiasana maha centre national de l'artisanat azy le izy zay zany le petraky izy hoe ahoana fanao reo ty hoe ny any ambanivohitra mila conscientisation misy sensibilisation fa ireny le atao hoe rehefa tonga zao ny ina mo vanim-potoana anankiray tonga ohatra miakatra zao ny vary azaniny ao iny fizy angah manao an'iny any amin'ny varindray zay ny zavatra tena hoe sara hospina mako zay zavatra zao ahafahana ahafahana hoe mamany le olany mpanosa tanana de ny lalàna
ilalàna io zany a mila amboarina ary zahay de efa namolavola ary efa natolotra i ministera zavatra zany satria raha ohatra ka mbola sy ny lalàna io no ovaina ahisy de mbola ohatran'izao ihany no zavatra iainan'ny mpanaosa tanana ny lalàna io zany tena iovana enina de netasika ny hoe neo amin'ny chambre de métier aza io zany tokony ovaina koa lalàna mafeny chambre de métier 633 ny lalàna mafeny chambre de métier anay de ina zavavitany nefa tamitaogna firy zao nefa zay de mangataka amin'ny ministère hoe ovay io fa zao tokony établissement public tokony anaovana an'io tiantany mpanaosa tanana mihitsy amivantana hoe raha ianareo no asaina hoe inona tokony ao anatin'ny lalàna mba hafana miaro le tontolo asa tanana am'zao taon'zao inona avy reo teboka tsy maintsy ilaina arovana zay mipetraka ao anatin'ny lalàna zany de tokony ampiarina hitanao ny lalàna tokony antra dia tokony ahita hiaro zay hitandrify azy avy ohatrany hoe ny mpanao asa tanana zao tokony ao anaty droit civil moa monsieur lese nefany a lasa droit commercial no andraisan'ny zareo ifehezan'zareo mpanao asa tanana sarotra be zay tsy satria lasa tsy mpanao asa tanana ntsony le mpanao asa tanana fa lasa raisin-drareo ny entreprise zany hoe lasa resaka hetrana tiako tenena zany io satria zao lasa hetrana entreprise no takinjareo miteny mantsy ny ministra hoe midirynareo anaty lasa informel zany zao le mpanao asa tanana mahatonga le mpanao asa tanana lasa informel tsy motive izy raha motivenao ny izy afaka manana ny oety mananao am'izany tsy mampanina azy fa zao lasa mifangaro voraka be zany le izy de voafafa ao anatin'le tokony andoha vola be mpanao asa tanana de eo zao mbola adinay hoe ampiaro ny lalàna fa saingy ataovy am'izay tokony ho izy avao ny tsy parifary sy ny vary ianareo mpikirakira fibre végétale manarona an'izay resaka hetra sy zay resaka otrina tokoa zany zao no mety takila isa taona mpanao asa tanana iray azo jerena am'izay lafa zay alohan'ny amaliko an'izay aloha ny tokony ho fantatra fa ny mpanao asa tanana ka le tena hoe mpanao asa tanana miaina sy mivelona amin'ny fanaovana asa tanana manana zo izy aloha ifaritra n'iny vokatry ny asa tanana iny mananjo koa izy akoatra ny vady amanjanaka sy ny fianakaviana akaiky mpanao asa tanana ao an-trano akoatra ny akonana zany ampiasa olona eo 2 3 ivelan'ny fianakaviana amin'izay fananany zo zay zany izy hoe mananjo izy zany ampiasa olona mananjo izy ampiasa n'izay fitaovana tena hoe ahafahany kirakira n'iny asa tanana iny fitaovana mety ohatra hoe machine anankiray na fitaovana fandrafetana vitsivitsy ohatran'izay de akoatr'izay zany amin'izy le hoe mananjo hivaritra n'izay vokatry ny asa tanan'izay izy marina hoe ny olona rehetrarehetra nge mandohetra mpandaovana hetra daholo fa araroton'ny fanjakana zany le mpanao asa tanana amin'le hoe mananjo izy hivaritra n'izay asa tanan'izay ampitovizany amin'ny hetra alohan'ireo orinasa efa goavana mpanao asa tanana lehibe reo hatram'izay mihitsy de vokatry zay zavatra zay ny takemitra raha mpanao asa tananako ny vokatry ny asa tanana hoe ohatra hoe mavita entana zato zay ohatra ao anatin'ny herinandro ohatra zany de iny ihany nefa no angalana ividianana matera andoavana ny sakafon'ireo sakafo ny vady aman-janaka andoavana ny karaman'ireo ankizy ireo mba mpanampy ireo de rehefa makeny amin'ny fandoavana hetra nefa anao de tsy arakarak'izay zany fa de ampitoviny satria nareo mpivarotrako ohatrina ny vola matinareo ao anatin'ray volana ahoanany zao de ny any amin'le fandoavaketra mihitsy no mameha an'le hetra tokony aloha hoe zao zany ny tokony alohanareo takemitra ary ny olona ka tsafeniko fa za aloha anatin'izay mitakemitra zay tsy mamenatra miteny an'izany fa efa andalana zany zay eo ampitakina an'le hoe tanterao ny lalàna mifehin'ny fanaovana asa tanana fa tokony ho 16,000 ariary isa-taona no alaina ho an'ireo tena mpanao asa tanan'ireo misy tafakatra mihoatra an'izay nga le izy tafakatra tena manatona ny sehatry ny fandoavaketra anao fa tena hoe mandoa 1 million FMG nareo tena aloaloha zay ody aloaloha zay ody fa raha tian'ny fanjakana zany hoe andoha hetra hoe hiditra ao amin'ny sehatra ara-dalàna daholo ireo mpanao asa tanana rehetrarehetra ireo angalany an'izay vola zay mino fa tsy mampidi-bola ho amin'ny fanjakana be indrindra fanaovana asa tanana andriamato zokiolona momba ny resaka hetra zay indrindra zay ny problème amin'le izy ary manahirana fa zay fo milaza foana ny hoe aza fangaro ny mpanao asa tanana sy ny
entreprise artisanale ary de soranay aloha ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao fa navahany tsara hoe ny nataony ministera ray a ministera ny commerce sy ny industrie sy ny PME de hafa ny artisanat misy dikan'izany zay tokony tsy afangaro tsony ny hoe petite et moyenne entreprise de entreprise zay de avy eo ndray ny hoe artisanat de resaka asa tahana tsotra ihany fomba famerana ny hetra zany de misy milaza ny hoe ny resaka momba ny resaka ny hoe iza daholo ny olona voanzay de ny hoe reo famaritana azy de hoe ny régime réel dia ny régime réel simplifié ny régime réel de le orinasa be reny tsy maintsy mitana comptabilité milaza hoe ty ny livre journal de recette de dépense tia ny ina moa ny fanaovana ny livre ilazana ny ny résultat farany tanoa mateatika sa ohatran'izay manana an'izay le izy de ny anina ndraiky io de milesa ny régime simplifié réel simplifié de petite et moyenne entreprise ina moa le petite et moyenne entreprise rehefa ohatran'izy le izy ny petite entreprise de mampiasa olona folo ka ny mpanao satana tsy mampiasa olona folo zany tsy manambolana karahamanan'izany ny moyenne entreprise hatramy 50 grande entreprise hatramy 50 mandrea makany zato miakatra any tsy mitovy mihitsy zay zavatra zay de ny famerana an'izay zany de hoe misy koa ny famerana azy hoe misy ny évaluation forfaitaire ho an'ny petit artisan zay tsy voatery ny hoe mitana livre de comptabilité satria droit privé no feny artisanat fa tsy resaka droit commercial tsy code de commerce le izy tokony tsy tokony hitovy raha ny code de commerce raha ny code de commerce raha de milaza fa hoe ny mpanao asa tanana dia exonéré de la patente et des titres zay ny voalazan'izay ary zay fa nandefa taratasy tany amin'ny ministre tam'izany ny président républicain Razonary Mampianina efa nangataka zay hoe aoka mba ho le minimum de perception 16 000 ariary no alohanay de navalina aloha ty fa tao amin'ny angamba tany amin'ny dely fa nanao an'izy de sy nandraiky izy fa ny hoe égalité devant l'impôt mandoa hitra daholo ny rehetra fa ny mpanao asa tanana satria zay nangataka sata manokana amina hoe droit privé no mifehiny fa tsy ina moa tsy droit commercial de ho mitovy daholo le izy de nangataka fanoroandray zahay satria ato anatin'ny ina moa ato anatin'ny lalàna fehiny asa tanana de zao ny voalaza ato ato amin'ny lalàna 95 loi io fa tsy décret na arrêté ao amin'ny article 10 de zao ny voalaza ato ny mpanao asa tanana rehetra voasoratra ao amin'ny registre ny asa sahanina dia mahazo misitraka amin'ny ireo tombotsoa avy amin'ny asa mandraharaha ara-toekarena momba ny hetra sy ny fahadiseranana voasirotry ny lalàna manakery ka zaina ny fepetra voalaza io ny resaka filiera io misy an'izay io lalàna io fa manino tsy ampiarina misy an'izay io inona ny tombontsoanay zany zay mpanao asa tanana zay voasoratra amin'ny registre de métier ary ny registre de métier numéro 1 zao misy an'io lalàna ko manino tsy ampiarina de zao ny valiny taratasy faharoa ary azo nataona fa hoe zao ny voalaza ato ny fomba handoavana ny hetra eto amin'ny tany républicaine Madagasikara de mpandoa hetra ihany no mikazy izay tokony halony ary zay de zay mifanetana sy mifanaraka amin'ny vola anatiny namiditra taminy nandritry ny taona ray zany no natao de mba siny fitovina avy amin'ny alalan'ny hetra ny anankiray taloha moa zany égalité devant l'impôt fa tia égalité par l'impôt arakaraky ny vola miditra zany marina fa ny hetra farany ambany tokony hoe fainy olona na ny orinasa iray dia voafaritra ho 16 000 ariary sonia herema Razonary Mampianina io nangatahana hoe zahay satria zay artisan de zay mitaky ny évaluation forfaitaire de hoe ny capacité contributive anay zany 16 000 ariary io zao raha fa manano hoe ina moa ny fonctionnaire mandray 250 000 ariary taloha sy nandona ray mbola anjara fa maninona zay no tangosana vola be ka zay zany mitady hoe atao forfaitaire ny any mpanao asa tanana hoe izao no alohanareo de zay le
mpanasa tanana tsy mahavita n'izany déclaration zany tsy sainy zany e zay le petraky le izy anisan'ny tena hoe takinay mpanao asa tanana ihany koa zany satria akoatra ny fitakiana vola aminay tena mpanao asa tanana mangataka ihany koa zany zay io koa zany le anankiray hoe mamparary ny fanaovana asa tanana maninona moa ny tena mpanao asa tanana tsy omena sehatra ampivelarany amin'ny fanaovana asa tanana mahatonga hiteny an'izany a tonga ny fantatry ny olona aloha zany zao dia hoe tsy anankomina anankiray io aloha resahako aloha zany satria io zany no hita eto Antananarivo ny any ambanivoly lavitra sy ny any amin'ny faritany a mino fa mboatra an'izay ihany koa tsy manana sehatra zany ny fanaovana asa tanana ampivelarany amin'ny fanaovana asa tanana maintany da ny anandro sy mivovoka fahavaratra ao anaty fotaka dia mba mangataka zany hoe mba ataovy mitovy lenta amin'ireo le zay sampana rehetra hoe mampiditra vola ho an'ny firenenareo zany ohatra hoe raha iteny an'izao tsy hoe manina moa zany hoe manenjika ny hafa fa hoe mba ataovy mitovy lenta e araka ny fitenin'ny olona anankiray zay hoe mba omeny toerana manara-penitra ny mpanao asa tanana melara fa ampirantiny ny entany vokatry ny asa tanana satria io zany no ahafantarana antsika hoe itonge zany ny vokatra ny asa tanana malagasy nataon'ny tanana malagasy ary malagasy ny manao azy tsara nge ny asa tanantsika e tena tsara mihitsy fa dia hoe mijalitsika eo anatren'izay zavatra zay mako eo zany notona hoe olona tena mpanao asa tanana andray ohatra zany se reto zany misy mpanao asa tanana namanay nandohetra raha nandohetra izy hetra roa samy hafa no natao aminy satria nalevana voalohany dia raha nalevana voalohany dia io zay sy takatray zany satria 1,949,000 ariary no hetra nangatahana aminy dia avy izy nangataka izy hoe sy zakako zany dia lasa 1,735,000 ariary zany no hetra nangatana zany hoe hetra n'olona anankiray lasa misy karazany zavatra maro be zany nangatana zareo misy an'izany CA marge frais généraux base des imposables IR correspondant compte de be da be loatra dia magn'izy hoe ny anay zany dia nyle voalazany code ny asa tanana le amin'ny CGI any dia hoe voalazany 010205 CGI io zany no angatana io mpanao asa tanana sao dia tokony isy ambaratongany kosa le satria misy hoe mpanao asa tanana efa tena mpanao asa tanana dia misy le mpanao asa tanana amin'ny toerana lavitra izay mivelona araka le teny teo mihinana ny hoaniny isan'andro le ka izay manko natonga anay nangataka tamin'ny ministère hoe ovay ny lalàna ity lalàna ty zany nangatana tamin'ny ministère hoe ny voalazany 84/04 sy ny voalazany 87/018 ny voalazany 98/116 izay mifehy ny asa tanana izay zany nangatahana i ministère ovana io ary dia efa natolotra iny ministère zany hoe ity kose mba mety aminay satria efa lany andro io lalàna io nangatahana i ministère ary efa namolavola zay zahay efa natolotra inazy zay fa sy fantako hoe manahoana ny fomba nandraisany ministère azy andray matozaka olona ka mipetraka zay hoe na mahatonga ny olona mahana ohatra zay dia ny hoe matetika koa nge le mahatonga ny mpanao asa tanana zay ny laza fa hoe zay tsy mandany andohany io e fa ny zavatra mipetraka zao rehefa mandeha makany amin'ny contribution anao dia ny hoe za zao efa voazany andohetra za sy takiana fa za ny tonga amin'ny tolo-batanany ohatrina ny anana 2 millions etra taona maromaro ve zay sao dia efa sy tena maromaro zany sy tena maromaro 2 millions dia zaho dia rehefa sasandray sasany miady varotra dia le sasany ty 1 million dia 500 000 dia 150 000 ary aloha e ady varotra le izy zavatra misy zany ary dia zay no nahatonga ny fivoriny satria efa nyresahanay zany tany amin'ny delfo hoe efa nifampirisaka taminay izy hoe le hetra nge ka ady varotra ny ao e dia iny nahatonga hoe manomboko zao zany irany Madagasikara ampidivinra zao mpanao asa tanana ihany no manao ny déclaration ny vola miditra sy mivoaka aminy zay le petraky le izay dia ato koa ny resaka impôt synthétique impôt synthétique dia voalaza fa zao ny voalaza ao ny impôt synthétique ao ny hoe ny mpanao asa tanana sy namana zao dia hoe impôt unique représentatif et libératoire de taxes sur le revenu et sur le chiffre d'affaires zay ny voalaza ao ko maniny zay tsy ampiarina
de faharoan'izay de milaza fa ny minimum de perception 16 000 ariary sasandray nefa de manao antery fa sao acompte io minimum de perception hoe hetra farany ambany io de zay ny atao hoe io hetra farany ambany anay io a mba le ho amin'ny hetra farany ambany io mba alohanay satria hoe zakanay a zay aty zao misy manao hoe inona ny vola ohatrina ny vola matinao isan'andro déclaration atao zany ohatrina ny tombom-baritra ohatrina n'iny anaovana déclaration io nge misy milazany hoe zao tsy azo ampidirinao ao amin'ny masokarena zao tsy azo ampidirinao amin'ny ohatran'izao de zay zany atao hoe mba tsy tianahirana ny mpanao asa tanana fa na ny miditra birao raha manahirana azy a dia atao forfaitaire le izy a 16 000 ariary fa mandoa daholo reo zay de lipetraka raha ohatra ka hoe mahatonga zay de olo hoe kazy io fotsy fa raha hoe 2 millions artisan sambo andoha natao 25 000 francs fotsiny ary isan'olona isa-taona mampiditra 4 milliards zay fa zao fanjakana tsy mahay mitady vola fa rakaraky ny anaovana an'io ny mampisitrika an'le olona de zay nataony Andriamatomnisa hoe matahotra hetra ka tsy zaka ny ain'ny olona ary le hetra tokony fata inona ny mahatonga ny olona hanao an'izany de zay mbola mametraka tsara hoe apetraha tsara fa zay rehetra atao zany raha ohatra anao zany de hoe esa-taonao de entreprise daholo manao mofogasy anao de entreprise varitra voatabia kely ohatra an'io de entreprise mba sy hoanina kosa le izy mba sy manao hoe rehefa ohatra ny fonctionnaire reo de hoe tsy nantoy za voaandreo mandoa de hoe raha 250 000 ariary de 2 no alaina zay nipetraka précisena tsara ohatran'izay forfaitaire zany zay fa maninona koa tsy atao ohatran'izay ny mpanao asa tanana hoe zay mandoa zay manana izy manko milazao 20 millions d'ariary midy na za ny mpanao asa tanana apiditra 20 millions d'ariary midy efa tsy artisanat sony fa ina mo entreprise zany misy zavatra kely anampika am'izay ny fitakinay sy ny fangatahanay mpanao asa tanana zany de zavatra mitombona manohy ny tenin'ny ray aman-dreny tato ahako tamin'ny herinandro masy lasa resabe indray hoe ho ampandoavina hetra indray ony le mpiasa mpanjakana mandray vola moin o égal amin'ny 250 000 ariary nisy volavolan-dalàna zany loi de finance tsy haiko efa miatra mihitsy ay ka tamin'ireny nefa raha tena nieritreritra olona reo zany a sy ny fidanga ifaina am'izao fotoana tsy tokony andoha etra izy matotsy nampandoaviny talohetra fataza fa mety tsy aloha mety tokony tsy andohetra zany le olona reo voalaza nefa ato fa nietra alohan'ny mpanao asa tanana zany dia arakaraky ny valeur ataony no akana hetra aminy le taloha nefa ny a 1 250 000 tsy mandohetra ianao zany a au moindre déclaration anao na ohatrina déclarenao na ohatrina déclarenao de tsy maintsy mandoha ianao de lasa tsy maintsy misy ady varotra le satria miemitra le olona de mba tsy amoran'le olona de ampidininy kely de lasa azonao le izy tsy tokony atao carte sur table zany le izy hoe nareo a atony klasynareo a tiany anareo no alohanareo reto a atony klasiny a ty zany ny alohan'ny reto fa le izy lasa mampanjaka kolokolo zany ny afaran'le satria lasa misy ady varotra de lasa misy alefa zay le tiako atonga zay mihitsy hoe mazava aminareo mpanao asa tanana aveo hoe ahoana ny ilana an'le vola tokoa aveo a de maka izy efa misy ve ny fivadian'ny etrana alohan'ny mpanao asa tanana ho fanampiana ny mpanao asa tanana hatram'izay ia hatram'izay tsy mbola nisy fanjakana teto ka mba nanampy mpanao asa tanana ny any an-dafy iny zerisika tsara era zao tontolo zao dia ny lalàna ny mpanao asa tanana ao chambre de métier de établissement public vola mpanjakana miasao mpiasa mpanjakana miasao ary misy vola omena ny mpanao asa tanana de oentiny miasa zay ahafahany mandoa hetra rehefa avy eo ny antsika neta nefa ny tena manondrana ny 633 ny feny chambre de métier inona ny vitany de apetrako amin'ny ministre zany inona ny vitany lalàna 633 zay asa sotra chambre de métier zany nefa zany tokony hivelatra zany ny zavatra manahirana zany amin'ny resaka asa tany izany zany no angatana amin'ny ministère hoe ovaina zany fa sy azo ahoanay tombosoa zany zavatra zany fa atao hoe établissement public io manaraka an'izay zavatra zay a eo amin'ny resaka ministère ihany nanady napetraka hoe ahoanary no ahafahana mandrindra andre zavatra ireo raha manakatim-baravarana lava ny ministra de ina nefa ny sosokevitra atolotry ny syndicat izay de managna vahaolana omena anazy hoe ity ny vahaolana ahafahanao manatanteraka andre zavatra ireo
fa sy manakatom-baravarana milava moa ny ndramatoa zay hoe zay ny eo sy manakatom-baravarany fa sisy olona aoko varavarany midangadagna fa nitrano sisy olona iresanay kizareo iresanay ary eny raha mato andry ny andretsirafo naika ho teneniko hoe ahoana raha ozy ianao teo verina amin'le fantena kely teo aloha azafady ahoana raha no ahafantarana hoe ireto tena mpanao asa-tanana ireto modimody manao asa-tanana hoe le tena mpanao asa-tanana fototra zany ahafahana mametra anazy hoe le etra 9,000 isa-taona no alohanareo dia iny zany a tsy misy afa-tsy ny hoe syndicat tena mahafantatra hoe irahanina tena mpanao asa-tanana irahanina tsy mpanao asa-tanana fa modimody manao asa-tanana fa te igokan'le hoe etra aloha le tombony aloha fotsiny dia io tsy misy ava hoe tsy miasa irery zany ny fanjakana amin'io le ministera pia eto ny tiako tena hoe ho resahana tsy miasa irery zany tsy tokony asa irery zany ministera pia amin'ny ahafantarany hoe iza marina le tena matianina fanaovana asa-tanana fa tokony miara-miasa amin'ny solo-tena mpanao asa-tanana sy ny syndicat loatra nzay dia hoe manana ny tenin'ny président syndicat teo moa aloha hoe manakatom-baravarana zavatra misy dia izao mandeha mangataka audience any ary feoheniko zay fa hoe mangataka audience any amin'ny ramatoa minisy misy sa feoheninao aloha tsy mitovy mihitsy re aloha dia nahita ny zavatra nandehanay tany dia nandeha zay dia hoe angataka audience tamin'ny 10 juin angataka audience journée mondiale de l'artisanat ny antony dia zay tsy nampahalalana mikasika an'io ary sao dia le sehatra misy anareo kosa tsy fantatra ny fanjakana hoe misy fantan'le izy zay mihitsy nefa nandeha tany satria ny nahatongaha nandeha tany dia ny hoe eny an-dalana zany misy manontany za moa fantatry ny olona any amin'ny faritany ianao ve monsieur Emile ahoana ny fivoriana tany amin'ny ministera zany fa za tsy afaka ianao ara no andrenisako an'izany tonga ndraiky io ny mpiasa tao ministera any keo nisy fivoriana tasika ianao tao sy tao za tsy mahalala an'izany ao anatin'eo anatin'ny salona nalamanga koa misy oatra za tsy mahalala an'izany dia rehefa tamin'ny fionana voalohany zany zay no mba nahazo iona tamin'ny vatana fa tateoriana alefany any amin'ny olona hafa alefany any amin'ny olona hafa ny le hafa zay no mahasolo tena le mpanao asa-tanana le olona responsable ao anatin'le ministera no ina moa no andefasalisika izahay matoa manana ministra dia izao izahay te resaka vatana amin'ny ramatoa ministra zay tsy mahalala hoe rana no ohatra zio fa izay matoa mangataka audience aminy dia izy no tena ifampiresaka aminay fa misy zavatra tena hampitana ny antony dia zao raha olo hafa ny mety any mety miresaka amin'ny fotsiny dia klasy iny zavatra iny fa tsy tonga any amin'ny ramatoa ministra kory ary mety tsy mahalala zay no ilanay azy hoe izahay tsy mahalala fa izy ny premier responsable eo mandeha ny ministera dia responsable izy tsy mandeha ny ministera dia responsable izy ary zay no tena hoe zay milazy fa zay nge no ny antony nangatahany hoe nanana ny ministera manokana ny asa tanany dia anaovana an'izay zavatra hoe mba heno zay hetahetana izay tokony hametrika izy zany hoe isaky ny ohatran'izao any mandray tokony ohatran'izay fa reo vavolombelona reo nandeha tany zay nandeha teo nandeha tany reo nandeha tany dia ny hoe reo ny alefatria fa misetra ao misiry anao misetra ao raha matoa ministra fa misetrzay le manakaty trano zay le teno manakaty trano zany hoe tsy mandray anazy fa ataony pasibolany amin'ny olona hafa ny zana moa ny antso olona maro samihafa avy amin'ny sehatra samihafa tato anatin'ny fandarana mikolo hevitra tamin'ity alina ity ahafahana miresaka hoe inona avy ireo zava-mitranga manodidina n'izay tontolon'ny asa tanana izay ny zana ihany koa ny antsony teo anivon'ny ministera tompona andraikitra saingy nilazany tsy fahafahana izy ireo mandefa olombelona afaka maneho hevitra sy miresaka ato anatin'ny fandarana izy ireo tamin'ity fandarana mandeha amin'izao alina izao ity ao anatin'izay rehetra izay isika eto dia rehefa avy ndresaka n'izay olana maro samihafa izay dia anolotra kositsika sosikevitra azo tena tsapaitanana mihitsy ary azo tanterahana no mahafao be zany hoe mahakasika ny olombelona rehetra mikirakira ny asa tanana hoe zahantsika avoaka isan-tsokajiny eto mba hivaingana ilay izy zany Andriamatoa no anomboako an'izay eo amin'ny sehatra misy anao ianao moa zany tonga syndicat faritatsika teboka mazava inona avokoa ny vahaolana ilaina ho an'ny asa tanana malagasy amin'izao fotoana izao mahitsy sy tsy mila kolaka saotrabesaka zany no nametraka zay fantanina zay ary tena zava-dehibe zay vahaolana
tokony hataon'ny fanjakana lahara-pamianana ny resaka asatanana satria mampidibola ny PIB dia ny 15% ny PIB dia avy amin'ny asatananay avokoa kony zany a mampidibola ho an'ny fanjakana zany izy io dia tokony ampelatosika maninona moa sy ataon'ny fanjakana lahara-pamianana ny resaka asatanana ohatra zany hoe amin'ny mpamboly atao lahara-pamianana mpamboly ekenay zany zava-dehibe zay kanefa kosa raha iasa ary ny mpanasa-tanana ny mpiasa-tany ino ny iasany an'izay teo sy ny angady iza ny manao ny angady sy ny mpanasa-tanana hitona entana izy hitona zezika izy iza ny manao an'izay sy ny mpanasa-tanana dika zany a betsaka zany ny sehatra natasika hoe mpamboly amin'ny resaka voankazo ohatra ina ny tomany andreo sy misy resaka asa-tanana avokoa reo dika zany tokony ataon'ny fanjakana lahara-pamiana zany ny ary tokony ampidiriny aza tokony ampidiriny ary mbola miangavy zay fanjakana hoe ampidiry lahara-pamiana amin'ny sehitry ny asa ny resaka asa-tanana satria mampidibola amin'ny fanjakana raha io fosiny aza ny tohanana ny fanjakana fa sy hoe vato mbola ho angadina na hoe mbola hitadiavana olo avy any ivelany hoe hitady mpanambola avy any ivelany hitandraka ny vato nefa ny sehatra ny asa-tanana eto aza sy toko sofroana azo ampena iasy midika koa hoe azanony io zava-dehibe zay kanefa reo aloha ny zava-dehibe manaraka an'izany a ny resaka lalàna tokony ovaina zay lalàna lany andro zay fa nandroso manaraka an'izay a tokony hanara-maso ny entana mivoaka ihany koa ny fanjakana vonana anampian'izany ny syndicat vonina ny ara-iasa ny fanjakana ny syndicat mikasika ny zavatra zany hoe satria malahely ihany koa ny zay syndicat hoe asa tagnany gasy a zay alefa any amin'ny mandefa any amin'ny doany nefa misy etiketina olona avy any firenena hafa dia maty nefa vola tokony hiditra eto Madagasikara lasa makany firenena hafa zay zavatra zany mampalahely zavatra zay sosikevitra zany apetraka amin'ny zavatra zay hoe araina maso zavatra zay manaraka an'izay zany a eo amin'ny resaka sena zany a ho anay syndicat zao ny era Madagasikara zany de tokony asiana sena ho an'ny mpanao asa-tanana fa sy atao hoe amin'ny vovoka fosiny ny mpanao asa-tanana raha fa tonga ny vovoka tonga ny fahavaritra lasa fotaka satria raha matao ministra moa efa nangataka taminay hoe matahotra ny ana option-ny asa-tananay izahay de vonina ny option-ny asa-tananay de sosikevitra napetraka de hoe omeo sena ara-dalàna izahay de manaraka an'izay farany angamba no manaraka ny tenako de hoe amaranako ny tenako de ny hoe eo amin'ny resaka ministère ihany na hoe okare mba hifanazy asikany amin'ny resaka asa-tanana mba sy hihanakatim-baravarana na koa hoe manavakavaka iala de sako milaza amin'ireo ministère fa manavakavaka andreo satria inefatra aho zay ny tonga tagny nangataka ny audience mbola sy nisokafaka ianao mamarana azy andreo matozoky olona satria fa fa andaso aloha melo ny tenenanao meko anjara fitenenana reo de anao mamaraparana azy raha mato andry ny andre tsy lafa eny tompo amin'ny mampanao asa-tanana moa de marary fibre végétale eo amin'ny akora zany za tsy hiteny hoe ny akora ny fibre végétale ihany fa ny akora rehetrarehetra tokony ho ampiasain'ny mpanao asa-tanana angatahana re anareo ry mpitondra fanjakana aza voaka mivantana ny ivelany tsony zany ny akora tsika rehetrarehetra eto marary ny any ainay maheno amin'ny vaovao hoe dorana hoe ny bois de rose fa ny mpanao asa-tanana nge mahay manodina nyreny foana ho ara fa nahoana moa ny tsy homena n'le mpanao asa-tanana malagasy le izy fa de hoe raha tsy ahondrana mivantana any ivelany de izany zany anaovana azy hoe dorana ahoana moa malahelo nge zay maheno an'izany hoe namanay mpanao asa-tanana be deabe miasa amin'ny hazo miasa amin'ny tandroka miasa amin'ny hoditra fibre végétale moa tsy tenena fa de hoe maro anisa aza ondrana mivantana tena hoe bruta be any ivelany tsony zany ny akora fa mbalao akora efa voahodina no alefany zay zany tena etaeta to eny asy andreo ato razaka rovonilala avy eo amin'ny secteur textile ny etaeta napiko ny etaetan'ny namana rehetrarehetra zany mba hialana am'le hoe mandositra ny mpanao asa-tanana tsy teo informel mihitsy ny mpanao asa-tanana fa teo formel fa izao mba angatahana ny fitondrana tsy haiko na ny ministera na amin'ny ankapobeny mihitsy zany motive eo reo mpanao asa-tananareo omeo sehatra izy fa raha omenareo sehatra izy atosikareo na resaka financement zany na toerana ahafahany mivelatra sy mivarotra ny asa-tanany
mazoto mandoa import raha ohatra ka mahazo tosika mba hahafahanareo mba hahafahan'ny mitsinjo ny retiretiny satria na mandohetra farak'izay maximum mariny zay tsy mahazo retrety fantatray fa ny retiretin'ny mpiasa-panjakana dia alaina tsy kelikely amin'ny karamany fa izay na mandohetra ohatran'inona ary tsy azo retrety mihitsy mbo tsinjereo zany no fahanteran'ireo olona reo a motive eo izy fa mazoto mandohetra reo raha ohatra ka motivenareo sy jerenareo arao maso izy a dia mpio fa mazoto mandohetra izy ohatran'izay foana mantsy ny problema hoe matahotra mandohetra zay dia zay nangatahana ilay 16 000 ariary tsy manana zay ny andoavana le izy dia zay ny zakanay a zay no angatahanay fa raha jerenareo zay ampianareo tosika zay a mivoatra ny asanay a afaka mandohetra zay mba afaka mitsinjo no avinay fa ny hoaviny mpanao asa tanana tompoko dia 0 tena maizina eny azy andriamato raha zafa mahatratra Emile mamarana azy ianao a no zoky olona ihany koa moa voanaza dia fezay rehetrarehetra voalaza teo zay dia hoe inona no voanany mpanao asa tanany hampivoarana azy fa meza zay moa dia ny hoe zay zany dia mitaky voalohany indrindra dia ny hoe ajanony amin'izay a ny fanondranana matiera première fa natao ho an'ny velomany gasy na nomezanjanana azy fa tsy ho an'ny karana tsy ny sinoa faharoa ao anaty ministera ao misy tolotrasa raha misy tolotrasa amin'ny ministera isan-karazany mba omeny mpanao asa tanana ohatra misy rideau atao ohatra misy seza misy ohatra zay hainy mpanao asa tanana nge zany dia fahatelo apio a amin'ny resaka arabola ny mpanao asa tanana arabola satria raha ohatra zao ka ny problema mpanao asa tanana amin'ny resaka arabola isambobola izy a matahatra ny tsy alafo ina moa tsy averina ny pampisambobola koa tsy matoky a satria tsy maro toerana ny mpanao asa tanana ka zay nanaovana azy hoe famatsiana arabola ny mpanao asa tanana dia ny zanabola koa le tompoko misy zao microfinance 3% zanabola isam-bolana io dia zao zay vola mipetraka sisa tavela ohatra anao zao 500 000 ny raminao dia nametraka 100 000 ianao na niverse 100 000 ianao dia 400 000 iny 400 000 iny a mbola andoavanao 3% koa mandritry ny taona zany 36% zanabola tsy voaefa mihitsy zany ate koa le fomba amerenany azy a mba tokony atao a moyen terme fa tsy atao court terme zay le resaka arabola zany dia ateo a ny hoe ahasarany kalitao dia ny hoe ataovy ny fampiofanana le mpanao asa tananareo miresaka ny norme ny resaka qualité ampanaovana azy zany dia mba inona ny atiny avareo dia hoe hanasarana ny kalitao a ny zavatra atao zay ny zavatra tokony atao zany a ataony dia hoe ny fitadiavana lalam-barotra tompoko dia zao mpanao asa tanana rak'reteo mpanao asa tanana dia zay zao isakiny laka misy zoma no varotra amiko moa dia tsy afaka mihetsika eo fa dia io foany zahay dia zany hoe raha tao le mba hahafahana aminana zay dia hoe ny fitondram-panjakana zany a ny tokony many hoe ahoana le fomba hamatsina ny mpanao asa tanana fa zay zany tamin'ny resaka argument le chambre de métier ato ina moa ato Mayotte dia nilaza taminay fa hoe any aminay ozy izy any mpanao asa tanana rehetra zay voasoratra amin'ny registre de métier dia mahazo fanampiana avy amin'ny fanjakana tsirairay teneniny zany ny any velany any koa le chambre de métier dia établissement public zany hoe misy ina no takina zany matoa anao manao fa ny ina moa ny tanimerany asa tanana amin'izao fotoana zao zany a tena merany asa tanana trano babangona tsy misy nininina zany tena merany asa tanana zany a misy trano zany misy fitaovana zany misy mpiasa zany a ka zay ny takina azy hoe mba ataovy amin'izay établissement public zay dia mba ampino mpanao asa tanana aviny manodina azaika iny hoe inona ny tokony atao anaovana zay dia hoe zay mba takinay zany a ny azo anazy hoe fampiofanana famatsiana arabola ara-pitaovana ary ny fitadiavana lalam-baritra ho an'ny mpanao asa tanana fa tsy atao hoanina fotsiny zay mampalelo koa zao teonitrany le hoe état généraux de l'emploi tamin'ny 28 29 30
tsy voaresaka tany ny asa tanana nefa reo ny be indrindra raha ohatra ka resaka resahana mihoatra ny fotoanantsika ato anatin'ny fandaharana ny asa tanana malagasy ny za nananasana vahiny tao anatin'ny fandarana mikolo hevitra tamin'ity zoma alina ity no heverina fa nisy ny atao hoe fahalalana fanampy no atsika olo-pirenena mahakasika n'izany hoe inona zava-miseho eo amin'ny tontolo ny asa tanana izany nisy ihany koa no mety hososokevitra hanatsaran-javatra entina mitsinjo an'ireo malagasy mpiray-tanindrazana milona mivelona ary mivoatra ao anatin'izany tontolo ny asa tanana izany nivoatra tato anatin'ny fandarana mikolo hevitra moa dia natao hivelatra ho an'ny olo-pirenena rehetra tsy hankanavaka ho an'ny sehatra isan-tsokajiny ihany koa natao hoe tsindrovana an'izay hoe ahoana ihany koa ny ahafahana manana firenena avanina ahafahana mikolo ny taranaka ihany koa anatin'ny fahasamihafakevitra fa indrindraindrindra mba ahafahana mitsinjo ny besiny maro ny hevitra maro samihafa mivoaka ao anatin'izany fandarana mikolo hevitra izany mankasitraka anareo efatra mianada mianaka anaiky ny vahiny tato anatin'ny fandarana mikolo hevitra tamin'ity ariva ity dia sotrapesaka anareo kolo tv aloha zany nandraina teto sotrapesaka ihany koa atsika ny tokantrano any nanaraka ny fandarana mikolo hevitra hatramin'ny farany mazava ho azy amin'ny zoma manaraka indray ny fotoanantsika manaraka veloma to